Ny famongorana ny fakanan-keriny sy ny fandravana ireo tambanjotra mpandromba ny harem-pirenena no iraka vaovao fanampiny nomen'ny filohan'ny repoblika ireo mpanao viveriniainy ao amin'ny vondronkely manokana misahana ny vonjitaitra ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika ny GFSI no mariana ny sabotsy teo ny tsingeritaona voalohany an'ity vondronkely ity izay natsangana tamin'ny volana oktobra 2024 iary ny andrim-panjakana mijoro sy ny fiandrianam-pirenena no iraka nampanaovina azy sy ny antony nananganana azy tamin'izany fotoana izany. Ankoatra ny filohan'ny repoblika izay nandray mari-pankasitrahana dia notolorana mari-pankasitrahana ihany koa ireo tompon'andraikitra miaramila nandray anjara tamin'ny fametrahana ity hery vonjitaitra ity. Nankalazaina omaly tetsy Andralanitra ny faha-5 taona ny fikambanana Akamaso izay natsanga ny Mompera Pedro OPK. Tsy tambo isaina ny zava-bitan'ny fikambanana tao anatin'izay fotoana nijoroany izay. Tokantrano maro no afaka nandresy ny fahantrana nahazo fitsaboana sahaza sy fampianarana araka ny tokony ho izy ary trano foninana mendrika. Tonga nanotrina ny fotoana teny ny filoha Andry Rajoelina ny antso ny mpiray-tanindrazana rehetra moa ny tenany mba hifanohana amin'ny asa fanampiana ireo fianakaviana sahirana eny amin'ny Akamaso. Tokantrano mihoatra ny 700 ary tanora mihoatra ny 9,000 mahery no miaina eo anivon'ny Akamaso raha ny nambarany. Natomboka ny zoma teo ny fitaterana vaksiny tamin'ny alalan'ny drone ao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Ireo komuna izay tena mitoka-monina ao amin'ny distrikan'ny Sakara no isitraka izany. Isan'ireny ny komuna Miary, Lemati, Befandrina na ihany koa Mikoboka. Vaksiny 700 faritra no notanterana ny zoma teo nakany amin'ny toeram-pitsaboana fototra Ankilibe ao amin'ny komuna Miary, Lemati. Anampibetsaka amin'ny fitaterana fanafody amin'ireo faritra sy toerana sarodalana ny fampiasana fitaovana tahaka izao. Efa nisy ny andrana natao tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra izay nitaterana vaksiny tamin'ny komuna Beraketa tao amin'ny distrikan'ny Sakara. Nahazo fampitaovana vaovao tamin'ny governemanta sinoa ny sekoly ambony mampiovana polisy-pirenena ENSP Enivato. Fitaovana izay entina hikarohana ireo eloka behivava ireto fitaovana ireto raha ny fanazavana avy eo anivon'ny polisy-pirenena. Ny eo anivon'ny polisy siantifika sy teknika no ikirakira izany. Tsy maintsy hiofana mandritra ny 12 andro kosa ireto farany amin'ny fikirakirana ireto fitaovana ireto raha ny fanambarana. Ny alahady lasa teo moa no tonga nitsidika sy nijery ireo fitaovana ireo ny delegasiona sinoa izay notarian'ny tale jeneraly rivotry ny sampandraharahan'ny fitantanam-bola ao amin'ny ministeran'ny varotra sinoa Liang Haofei. Eo amin'ny taranja baolina kitra iazo an'i Egipta hanao fitsapana mandritra ny iray volana itendry Manovo Matania Randrianardzon, mpilalao baolina kitra ary anisan'ny loha lahara ny ekipam-pirenena malagasy ny Barea. Klioba 3 samihafa no hanaovana izany. Isan'izany ny Pyramide FC araka ny fanazavan'i Johnny Rijaniaina filohan'ny ekipa Antecible FC dia tsy afaka nandray anjara tamin'ny lalao farany nataon'ny Barea. Ity mpilalao ity noho ny fanomanana ity diany ho an'i Egipta ity.